na septembre taona 2024 ampikafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no tsidiananao anatin'ny ity fandarana mahery fa raha arahanao isaky ny lahaderiva tahaka izao ity tsy hivina trano fa ny fandarana mahery dia mitinananao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindra fa tamin'ity farany herinandro ity Jacquino Rakotomanana no miaraka aminao ao anatin'ny ora ray eo ety ampiandohana dia efa apetraka ny fialantsiny noho ny fatarana kely satria dia tara mihitsy vao ny rava ny baolina teny mikanja Mahamasina teny noho ny famezana fahafapoanao nefa dia tsy maintsy niaritra izay lalao izay hatramin'ny farany ny ekipa ny mahery hibahan-toerana amin'ity fandarana mahery ataontsika androany ity ny mahakasika ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany eo amin'izay vaovao mahakasika ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra izay ary no etsika manokatra ny fandarana toy ny varadatsaka nandrenesan'ny mpakafy baolina arivo indray misongady eo amin'ny izay vaovao mahakasika ny sazy nahazo ny federasiona izay dia mbola manana roa andro zany eny latsinainy isy talata ny onivon'ny kafandiniana izay raharaha izay raha ny vaovao reno dia misy ny fivoriana tsara-potoana ataon'ny federasiona afrikana any Lecaire any Egypte any amin'izao fotoana izao andiniana ity raharaha mahakasika ny Madagasikara sy ny federasiona mitantana ny baolina kitra ao amin'ity ny famiriny rehetra dia ny afaka izany sazy izany aorian'ny fifampanantonana sy ny fijerena akaiky ny tena olana tao anatin'izany trangan'seho tetsy amikanja Mahamasina ny fasivy volana septambra lasa teo izay tapabolana lasa izay dia tonga nijery fotony sy nanao fanadihadiana tetsy amikanja Mahamasina ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CAF taorian'ny zavanseho ny alahady 6 septambra ny alohan'ny fionana tamin'ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra na ny bary any Madagasikara sy ny ekipa pireneny Senegal raha tsy ivina dia nafatesana sy naharatrana olona ny fifanosehana teo ampidirana ny Mahamasina ny aloha io lalao io izay tafiditra amin'ny fifanitsanana andehanana any amin'ny kanina 2024 fantatrary izao fa nilatsaka ny sazy ho an'ity fotodrafitrasa malagasy ity nampafantatra tokoa mantsy ny CAF fa tsy azo andraisana lalao resam-pirenena ho an'ny ekipa pirenena malagasy mandritra ny 3 volana ny kianja Mahamasina akoatr'izay dia tsy afaka andray lalao resam-pirenena telo misesy ny kianja ny Mahamasina tetsakilan'izay dia mbola niampy sazy arabola mitetina $1,000 ho an'ny federasiona malagasy ihany koa izany sazy nataon'ny CAF izany tany amin'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra moa no nandefasan'ny CAF ireo fanambarana ny sazy ireo manana 3 andro nanomboka ny zoma lasa teo anefa ny FMF apekarana ny raharaha sy anaovana fiarovan-tena eo anivon'ny tirafitra ambony indrindra amin'ny baolina kitra ty Afrika ity sa teo amin'ny kianja Mahamasina indray araka izany ny fionana miverina andraisan'ny bary any Madagasikara ny ekipa pireneny Guinée Équatoriale ny talata 19 oktobra ho avy izao toraka izany ihany koa ny lalao miverina amin'ny Soudan ny volana novambra atreto aloha dia mbola tsy voafaritra ny toerana mety amindrana ireo lalao roa manana ny toerana ho an'ny ekipa pirenena malagasy ireo raha toa ka tsy mahazo rariny avy any anivon'ny CAF ny FMF